Salve-ravantsika rehetra indray Priscilla miaraka aminao indray ho amina video anankiray vaovao mahakasika ihany ny resaka namana no resahantsika amin'ity video anankiray ity. Niresakantsika tamin'ny video roa teo aloha momba ny namana. Voalohantsika ny resaka hoe eny tena ilaintsika manana namana, tsy nataontsika anderery tsy nataontsika hoe olon'olona rery satria ilaintsika ny mifandray amin'olona satria izany mihitsy no namoronana antsika, noforonina ifandray isika. Noho izany ilaintsika ny manana namana. Tamin'ny faharoa kosa nefa tsika dia niresaka hoe tsy izay olona hita rehetra no atao namana satria mila olona tsika afaka mitondra antsika ho any amin'ny anjara voatendrintsika, olona mifanampy amintsika ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ahoana arany ny masitsivana na ny critère ahafahantsika mijery namana satria misy fotoana tsy misy olona ohatran'izany manodidina antsika dia ahoana izany no ataontsika. Dia androany hiresaka masitsivana vitsivitsy amin'ny resaka namana izay hitantsika eo amin'ny boky ny Ohabolana. Fantatritsika fa ny Ohabolana dia miteny fahendren'Andriamanitra ao anatin'ilay izy dia manampy antsika ihany koa ary tsy lany daty ny tenin'Andriamanitra fa manampy antsika afaka ny hisafidy namana izany ny tenin'Andriamanitra, afaka manampy antsika ny tenin'Andriamanitra ho tonga amin'ny tanjona tian'Andriamanitra tongavantsika. Dia izao ao amin'ny Ohabolana ao misy andiny soratra masina tiako hifampizarana amintsika. Ohabolana toko faharoa amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo. Ohabolana toko faharoa amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Ohabolana 22, 24, 25. Dia ohatran'izao ny vakany. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miara-dia amin'ny olona foizina. Fandrao ianao mianatra ny fanaony ka mahazo fandrika ho an'ny ainao. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miara-dia amin'ny olona foizina. Fandrao ianao mianatra ny fanaony ka mahazo fandrika ho an'ny ainao. Hitanao, io ten'Andriamanitra io dia manambara hoe isika rehefa mifandray akaiky amin'olona na mifanerasera akaiky amin'olona dia mifamindra toetra, mifamindra fahazarana, mifamindra fomba fijery, mifamindra faharesen-dahatra ihany koa ary mifamindra anjara voatendry na mifamindra ihany koa zavatra hafahafa sy zavatra jinjaina. Ohatra, rehefa miaraka amin'ny olona mpandeha mivoakala ianao na olona tia miady ireny dia lasa tafiditra anatin'ny adiny ianao dia miara voasazy aminazy. Izay izany ilay tiako teneny eto. Izao ity teny ity dia miteny hoe ny olona mora tezitra iray dia ny olona foizina. Inona moa ilay olona foizina? Ny olona foizina raha jerena amin'ny teny frantsay dia hoe olona violent, olona mahery setra, olona setrasetra izany ny olona foizina raha ohatra ka ny baiboly no jerena dia hoy izy hoe tandremo aza misakaiza amin'ny olona ohatran'ireny. Tsy midika akory ilay izy hoe aza miresaka na hoe aza mifandray fa aza misakaiza. Ny sakaizantsika na ny olona namantsika dia misy influence na misy traika na misy dindo amin'ny toetrantsika, ny toetra n'ireny olona hifaneraserantsika akaiky ireny na ny sakaizantsika ny namana. Dia ireo tsara fa ny namana rehefa ohatra hoe miteny ratsy ny namanao dia lasa miteny ratsy koa ianao. Raha ohatra ka tia zavatra anankiray izy dia indraindray ohatra hoe lasa mifamindra zavatra tiana, lasa mifamindra faharesen-dahatra, mifamindra habitude na hoe fahazarana ihany koa ny mpinamana satria zareo miaraka eny foana dia mifampiresaka izy dia mifampita. Afaka azo lazaina mihitsy hoe mifampita fomba fisainana, misy fanahy miampita ihany koa ao anatin'izay fomba fisainana sy fomba fiainana. Dia izay ny tenen'ny ten'Andriamanitra amintsika eto hoe tandremo raha olona mora tezitra na olona setrasetra dia tsara tsy atao namana satria lasa ohatran'izay koa ny toetranao rehefa avy eo. Tsy miteny hoe aza mifanerasera averiko ihany fa hoe aza minamana. Dia ahoana ary izany no atao? Misy salamo anankiray izay tena tiako be ary tena nitondra be any fiainako nandritra ny fotoana maro ary mbola mitondra ny fiainako hatramin'izao. Ary izany toy izao dia tena noho ity salamo ity zahako manokana dia nisafidy namana. Ny ray aman-dreniko tena sarotiny be hatramin'izay taloha tamin'ny hoe iza ny namako any am-pianarana, iza ny olona miaraka amiko foana, dia sarotiny be ny ray aman-dreniko. Ka nataty aoriana ary dia tena nisafidy namana izany, nisafidy namana afaka miara-mivavaka amiko, afaka mifampiakatra ao anatin'ny finoana. Ary nisy fotoana raha izaho sy ny namako, izay moa anankitelo ny tena mpinamana, dia voahenjika na dia ny sehatra kristiana ary manenjika anay satria niezaka izay nitokana ho an'Andriamanitra, niezaka izay manana fiainam-pamasinana.
Ie, araka ny lazaiko teo ny safidy namana dia olona miaraka mandeha amiko. Misy fotoana na voaenjika ary en tant que namana satria hoe manokan-tena ao an'Andriamanitra, satria hoe manamaso tena dia tsy nampaninona anay izany fa nandrozy izay niaraka tamin'Andriamanitra. Nisy olona nitenena izay koa hoe ny différence izy midéranger foana dia tsy mampaninona na halan'ny olona mahainao anao ary ianao raha fantatra hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misy an'ity salamo ity tiako zaraina aminareo, tiako vakiana fotsiny ilay salamo dia hitanareo hoe aikay rehefa miara mandeha sy miara mipetraka amin'ny olona tian'Andriamanitra tsika dia izany no tena tian'Andriamanitra ho antsika. Dia ho vakiantsika salamo voalohany. Mety efa fantatry ny ankamaroany amintsika ity fa ho anahy manokana tiako zaraina aminareo izay tokony hisafidy namana rehetra tsika tanora mbola betsaka ny zavatra manoloana antsika dia mahaiza misafidy namana mba tsy ho diso anjara voatendry. Izao no teneniny amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Eo izany ny Andriamanitra dia efa maneho hoe tsy miaraka amin'ny ratsy fanahy, tsy manao fisainany ratsy fanahy hozy izy dia tsy mijanona eo amin'ny mpanota dia tsy miara-mipetraka amin'ny mpaniratsira. Efa misy kritera omen'Andriamanitra hozy izy fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo volena, azo ambolena eo amoron-drano velona izy dia mamoha amin'ny fotoany ary ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asa rehetra ataony dia lavorary avokoa. Ho anahy manokana ny fahombiazana rehetra hitako teo amin'ny fiainako dia tamin'ny fampiarako io salamo io hoe nanokana ny tenako tsy nampaninana ana ny enjehan'ny olona aza fa fantatra hoe aiza ny tokony alehako dia nisafidy namana arak'izay ahako. Raha misy fotoana tonga amin'ny toerana anankiray hoe tsy misy olona fahana amin'ny namana satria mety hoe mpaniratsira, mety hoe mpanota, mety hoe olona ratsy fanahy dia aleoko mipetraka mandeha irery toy izay miaraka amina olona ratsy fa ny ataoko dia mamerina ny tenin'Andriamanitra ato anaty, izany hoe miresaka amin'ny tenako dia tenin'Andriamanitra no averiko ato anatiko. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa toizana hoe fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa ahelin'ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Hitanareo, aza tsy voatery tsika hoe no niena maso dia hiaraka amin'olona izay tsy mety na hoe tsy tian'Andriamanitra irahantsika, fa esory ny hena maso dia aoka tsika tena hoe hanana hazon-damosina, fantaro ny zavatra mety aminao dia aoka ianao atoky an'Andriamanitra ao anatin'izay. Izay ny fizarana fohy tiako hitondrana hisarihana kely ny sainareo indray amin'ny resaka hoe namana. Mbola hitoy-tsika resaka momba an'izay namana izay fa ho an'ny androany aloha izay dia tiako ianao tena hoe akan'ireo teny ireo dia saintsainy ireo dia mivavaha dia mangatà amin'Andriamanitra hoe atoroy hisafidy namana, ampianaro hisafidy namana. Dia teneniko anao fa tena ahomby ianao ary ho avahan'Andriamanitra ianao ary ataon'Andriamanitra mamiratra ianao mihoatra noho izay manenjika anao, mihoatra noho ireo ratsy fanahy izay mieritreritra hoe tokony hiaraka aminy ianao nefa tsy miaraka aminy. Dia be dia be ny témoignage momba an'izay fa tsy mbola androany angamba aloha ny izarana izay fa samy hitahin'Andriamanitra dia mahaiza misafidy namana.